amin'ny colonel Patrick Zikobe raha tena manoana an'ity fitondrana ity ianao azo atao mifanantona azo atao mifampiresaka fa tsy voatery manao resaka anjorony ohatran'ireny mifankafantatra loatra antsika eto fa zatra antsika zany milalao ny sentimany malagasy fa tamin'ny fitondrana ny Rajoelina ngefa nampisamboriny Mambravatomanga colonel Patrick apetrako aminareo vahoaka malagasy iza no namoaka azy tao mba afaka mamaly ve tsika androany samboriny Mambravatomanga zany ange ambavamboay tamin'ireny fitondrana reny iza no namoaka azy tao zay le remarika apetrako hoe samy mitsakotsako tsika toby raha tsy mandrava no resaka eto ary tena toby tsara fiarovana indrindra eto Antananarivo no tafavoaka tao izy tsy sarakaraka iny sinema tamin'ny fitondrany Andrinirina Rajoelina reny ampy zay tokony afahantsika manao analizy iza marina io olona io tsy fantako moa na fifandrifian-javatra ihany na fifanonjoan-javatra hoe Andry Rajoelina nangina nandritra n'ireny fotoana lavabe reny de tapitapoka eo manao visite officielle de manao ampamoaka indray colonel Patrick mety ho parazara ho izy tsika zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe ny politika de kajikajy de ny fomba filaza tamin'izay mbola zao ny fomba filaza amin'izao ka anjaratsika no mamisavisa manadiady hoe mety ho marina zay zavatra zay mety ho diso ary raha samby pitsikera tamin'ireny fotoana reny zao tena pitsikera ny Andry Rajoelina anareo mahafantatra an'izany ary raha misy numéro 1 mety ho numéro 2 na 3 vatatenako zao fa za tsy nahita ny rangahy iny ny teny ny Andry Rajoelina na indray mandeha fa manatsara ny Andry Rajoelina foana ny zavatra nataony hoe filoham-pirenena tsara fa ny manodidina azy eo no ratsy Rajoelina tena épargné mihitsy tamin'ireny tsikera mavaivay tamin'ny fitondrany Andry Rajoelina reny zany zavatra hitatsika ka disonareo raha diso fa tsy ny teny izy afa-tsy ny Mambravatomanga andrara makasika ny fanambaran'ny colonel Patrick dia mangataka fotsiny zany aminareo mpamono afo mba tsy amitaka amin'ny voaka efa voafitaka tena voafitaka lalina mihitsy amin'ny zao fidiran'ny colonel Mikaela zao de rehefa avoaka ny marina mikasika ny tsina de fa be de be mahafantatra na hoe vitsy zay mahafantatra hoe ahoana marina fandeha ny fitondrana amin'izao fotoana zao io de nareo mpamono afo indray no mamadika ny sainy gasy hoe coïncidence fivoahan'ny Rajoelina tary ny colonel ne mikane madio fa le forongony tsisy resaka forongo zany tsisy resaka hoe ny manodidina zay zavatra fampiasain'ny bady foana zavatra ny vendrina foana ny mampiasa zay terme zay hoe ka izany raha ny Rajoelina nge mahitsy ihany madio ihany fa le manodididina azy io tsy manjary tsisy olona tafiakatra amin'ny fitondrana zany raha tsy ny forongony no mampiakatra azy eo amin'ny fitondrana tsisy olona hoe miakatra eo izy rery de tonga eo am'izay izy rery madio be manana bonne volonté izy de mirecruter olona de le olona kaolona tsy manjary dolo tena tsy manjary na Rajoelina nge teny zany tena fitahanareo nareo ka tsy manjary dolo fikana T1 zany fa tsisy hoe alery madio fa ny forongony tsy madio fa aza pesona zany le vahoaka efa tena mijaly ry zareo mijaly le vahoaka malagasy mahantra le firenena de tokony mba ho tonga saina zay fahatongava saina zay ve de tena tsy sarotra be am'ireo mpitondra sy ireo le mpakavola amin'ny karana sy mpakavola amin'ny frantsay reo ve ny mba etritra ny zavatra zay ny aloha ny fahitako azy focaliser amin'ny resaka hoe de mikolokolo ny tena nidiran'ny colonel Patrick
ary ngady mikolokolo zany raha fahitana azy aloha araka nambarantsika ny prédateur dia tsy amelanao irery andeha am'izao zany fa tena manao ny fomba rehetrarehetra izy tena sans scrupule zany araka ny resantsika teo hoe zany de tena motsisynga fo zany tsy nisika zao niady io zany teknika raha fahitako azy hiditra franc anao sa tsy hiditra franc resana be mako hoe tapony ina moa tadipotra miaraka amin'ny frantsay zao sy zao raha mijery ny fomba nataon'ny Vladimir Poutine tamin'ny 40 teo amin'ny fitondrana ary toko raha fahalomanana calme izy tsy be resaka izy tonga dia nitotany etra sy nietra zany aloha ny any ny nanany an'ireo dia faharoa le hoe zay tsy nahazaka an'iny dia nitsoka le mpandrarasy orinasa tany dia ohatra raha fahitako an'le fizorana amin'izao fotoana zao mety ohatran'izay ohatra ho alalahana sehatra ny télécommunication satria hoe isy mpandraraha hafa hiditra amin'io sehatra eo isorina zay lalàna maneritery izy de hoe zay tsy mahazaka zany de io le hoe ohatra inona le filazan'ny tanora sy ny olona hoe ohatra nikatsaka anatin'ny lapoaly de de andalo rasiny ianao miaraba tompo salama miaraba de zany le tsisy tsony hoe zay ny tompony ity ampimamba le resahany eto ohatra anankiray zany miaraba teknika io Allô Dawar ya faly miaraka ny Top Radio Dawar mialo analyse-ko manokana ity fomba le resaka sadeka le io tsika matoa tsika ao anatin'ny sadeka io tsika ve mahasamy laza rehefa tsy ilaitsika sadeka raha ho samy laza pabe masika fa tsy mila sadeka dia manova fanambarana tsika miampy tsy ty vary mohaka nefa malany sisa marary zay aloha le ray zay vao filoha sadeka le teo aloha mipotsa mandeha filoha-pirenena teo Andradrelona dia mipipia pataloha daholo zay ny tena mahagaga aminy izy zay le izy kainao tsy anao asiany manao fahaderoty ianao miodikoditra ny zanak'Israely aty anefa tsy tena totosa le izy fa malaza tsy nanana anao de rovi telo volana tian'ny aoriana nitondranao mbola tsy manao ianao zay ny le izy faharoa manarakaraka an'izany teneniny Andriamatoa colonel Patrick za misy zavatra tsikarotra tadidio fa fanambarana resaresa nataony tsy zao tsy vo izao fa le tanilo tao tapiditra foana ny gendarmerie pirenena colonel Patrick ane gendarme atao amin'ny FIGN vo nivadika nanao ary abireo zay tadidio fa le gendarme tsy miteny reo analyzeko ty inona ny zavatra fonosin'le gendarme tsy miteny eo am'izao contexte mikatsika zao le fitondrana am'izao ohatra mianahana le fanavozana mitady fahavalo avy any ivelona nefa ny ao anatiny ary tsy maîtrise eny inona le tiako teneniny misy olona toteny hitany olona amin'ny festipo makary lehibe anandro mpanjakana toteny keto le anarana fa maninona misy ministre afaka manao an'izay eo fa le olona io tsy maintsy manao an'izay ary bibebe no resaka ataon'ny olona ao anaty Facebook momba ny rangaha anankiray io zay izy isaka mandeha PRM dia hita foana io rangaha io ary mitikodina efa mandeha mitikodina anaty lapao dia efa napakevitra miainga avy amin'izay foana hoe vao mahatapakevitra ny kolonely sotraka mareva avy ndraiky tsika aloha tsy manana proof amin'ny hoe iza no ohatran'ny teny mako zany hoe onare zany tsy mahaleo tena amin'ny fanapakevitra zaraisiny amin'ny filohan'ny fanavozana ny repoblika fa misy tsindry tsy manana proof mivantana amin'izany tsika hoe tena zay tokoa ve le izy fio moa rehefa misy hoe te hilalao ansary tokoa ny ao anatin'ny tsika hoa tsy miaro an'izao fitondrana zao hoe manana carte blanche fa tsika tsy izany mihitsika fa ny tsika teo de hoe misy tolona natao azadiny fa roapolo mahery ny olona lavo tao anatin'ny 3 herinandro 9 andro akoatran'ny raha latsaka mitondra takaitra mandra-pahafatany amin'izao fotoana zao tsy azo tsinitsiny aviny zany ny firenena dia potika tao anatin'izany rehetrarehetra zany raha mahita ny fotodrafitrasa raha mahita ny fahavoazana ara-toekarena raha mahita ny fahavoazana ara-tsosialy teo amin'ny fiarahamonina teo amin'ny hoe lay tena hoe le sotoavina tena malagasy vokatry ny nataony le fitondrana teo aloha na zany tsy azo tsinitsiny avana tsy hoe ao anatina zavatra hoe taitaitra kely miseho etsiro de hoe tsisy atao tsisy azo amavanina le zavatra mitranka fa tsy maintsy fatarana koa zao inona mety mahatonga an'izany rehetrarehetra zany de araka nambara teo ny prédateur dia amin'ny fomba rehetra tsy amelanao azoazo ainy zany fa eo fotsiny izy hoe za zany tena mba hoe mafaniro mba hoe endrasako fotsiny zay zany fitondrana miaramily zany
de mametraka ordre zay fotsiny le izy andao za tsy izy mety zakatsika sa tsy zakatsika zany no nampanosa ny tany azia tsy matsanana na toko rafalimanana ary mety tsy problema mihitsy raha mifahitako azy hoe tena dictateur koa saloha tsy maintsy zay aloha manitsy an'io satria hatrany antsika ny an-tanàna io eny amin'ny fiarahamonina tena misy io zany responsabilité partagée ianao fa de hoe maloto ny tanàna de hoe ny mpitondra tsy manao ny andraiky tsy azafady misy responsabilité tsika mponina ihany keo anatin'le izy da aloha raisina ny antso manaraka miaraba toko allo fahasalamanareo salamy ia mahafinaritra anareo moa zany dia manao mizaka manao fandalinana mampatanjava misy de mikasika an'iny say dia iavahanareo say de mamela ny olona ny heviny zavatra iresarehetra angamba de ity aloha misy tolona teo ary tsy mora nanala n'ilay zalahy iny io de manao le tany any soatiniko dia fahaizan'ny fanjakana ankehitriny sorta tsy sinrentsony satria vazahany io ny tsarana le fanjakana ankehitriny fa ny any mahalasa fisainana ary misy tonakolakilosy kely ihany de ty le miaramila mbola sa manao nire filazany reny raha izy reny sika ny tantara dia miaramila no selon baba generaly tam'izany mbola voaja le hoe nyambony rindra eo amin'ny grady zany ary ny tranainy eo amin'ny taona misy sopoavina zany teo kabary zao fotoana zao de hoe tsy mangina be tsony ny miaramila eka tsy angingina raha misy zavatra tsy rarina tsara ny nataonareo teo nanala ny efa lasa loso iny fa miaramila ianareo miaro tanindrazana ao anaty fitondrana republikana ka tipo zany adevitra te asa na mediditra am'izany any le fikeonandona tsy fifandesendahatra firenena fa efa nisy fitondrana miaramila teto zao zay vitan'ny amiraly fa de reny moa ny vokany verina tamin'ny mpamatsy vola ara-dalàna sy ny sisa ihany de niezaka nanala mijejany filazam-baovao akoatran'ny hainao mandeha mpanjakana zay mbola tam'izao fotoan'izao moa dia manasipaso tonga fotsiny nataony taloha fa be debe le zavatra tokony atao am'izany ary ampahitsina sy ampaletletena ary fahavonona teny ny tokony idirana aminareo hoe tany republikana misy miaramila filohalina republikana be debe ny généraltsika nefa mbola andiza amin'ny frantsay nynositsika ino mety ho sarosarotra ihany ahoana zany zao le vara madamo sa ino ny telesolony basy so dalana mazava eo amina fierinana sy fitandrana miara-pirenena ke dikan'ireny ka be debe ny zavatra tokony atrehiny reto mpanjakana na azo teo amin'ny tolony reto dia menazy ny maherery misaozanareo zay ny adidy manaraikitry ny ataontsika hoe tena ny tolona ho an'ny fahafahany Madagasikara dia ny mirahina zay le izy dia ny mifiraisakiny zay miseho amin'ny hoe tsy hoe anao ady sisika sa miditra ao anaty fitondrana fa ndaloha raisiny anao efa mety foniny miarabara mbola tsy tena foniny izy dia mitondra ny fahaiza-manaony ihany ko fa tsy manao takalo an'izany no sezana sy ny tsisy ndaloha raisiny anao miaraba tompoko salama eny ary efa voninao anao miarabara eny tompoko manao any naie ty entsikentsika ihany le izy ndo ary efa voniny anao miaraba tompoko miaraba tompoko salama miaraba zala miaraba ny mpiaino za manokana zany mpiasika ny rajoelona aloha zavatra fa nitsanga tamin'ny 2009 ane reny nyany mampalasa ansainiko fotsiny hoe raha ohatra ka any amin'ny tribune Nations Unies no manao zavatra ohatr'ireny fa iny ngefa nasehoany zany tamin'ny 2009 zany olona le hoe sans qualité izy amiko za manokana zany hoe raha tsy zany fivoriana natrehan'ny filohan'ny fanavozana farany teo raha reny izy no nitsangana kabary de mety nahataitra ihany fa za manokana hoe de mahataitra anahy loatra ny zavatra nasehoan'ny rajoelona tamin'le mpanjaka afrikanina farany teo bon mikasika manokana ny patrika colonel marina hoe anatin'ny fanavaozana tsika de tokony mijoro modely zany ny tompona raika rehetrarehetra
za tena misaotra mihitsy ny filohan-kevitra ny minisitra nanala tena tonga dia manana fahasahina hoe misy roatran'ireny zany raha tamin'ny andro rajoely reny sa manao an'ireny rajoely fa ty zany fizako hoe tena manana fahasahina hoe zay manao ny tsy mety rangahy tonga dia alao ianao tokony ohatra ve manao zavatra tsy mety oatra raha ohatra ka hitanao hoe misy zavatra tsy mety oatra tokony mametsaka fitoriana ohatra nataony ty olo ty ohatra zao dia ametsaka fitoriana ako ady no ny fitsarana no anentsika azy fa ianao tsy azao zavatra hafahafa tokony fanaona olona ambony ao anatina fanjakana manome ohatra ratsy ohatran'ireny fa za tena misaka hoe tena mety be miamiko mihitsy hoe mandray mesure zay tsy manao ny tsy mety rehetrarehetra tonga ndandraisy mesure hoe zany kosa tokony ohatra foana amin'ny fitondra fanjakana eo amin'ny fitantanana ny fanjakana misaotra enary ao anatina vanim-potoana vavarytsika ry toko raha fahalamanana le zavatra mitranga ihany koa dia ohatrany hoe manisika manao zay izy il veut détourner ny opinion publique zany mba tsy hifantoko anatin'iny azadino fa zay le misy hoe gouverner c'est prévoir zao moa zao misy anticyclone ambana le gezanina zao efa etsy amin'ny 100 kilometatra mahatsinanany Tomasiny etsy le izy ary andao aloha rasy ny tiantso manaraka ty miaraba tompoko salama allo eny ary satana merina nandrakely tiampony le fotoana tsy maintsy averina kely ianao azafady marina fanamariana hoe patrika dia fampisadarina vo mifatika marina be zany ary ny zavatra tiako tsindrina foana ho azy izao masy mitolona natao teto dia mivavana vavany misy patrika ny tiako tenenina dia zao tsy mora mamoaka vava ohatra reny fa makimady amin'ny tonganam-bola mijoro fa vitany nanao an'izany za tsy mifavorize azy eto fa hoe mitolona ny arahana nanao ary mbola matsiako koa an'ilay zandary misotolonao namoaka fitenenana te ikikiky miverena anda aty amin'ny sehatra tokony misy atsika ry zareo amin'ny zavatra misy fa mampatea nongo tena ny zavatra misy amin'izao fotoana izao dia io le tonga amin'le fitenenana hoe ny fahangina ny zandarma amin'izao fotoana izao mety misy tika satria manomboka tamin'ny herinandro tosa ampihena ty ny fomba fijerena sy ny zandamy misy se hivatona mano hoe atao izy na efa vita mambola voatao ny tiako tenenina dia zao fatatry zareko fa isany fototry ny lalàna sy ny fiarivana firenena izy ireo manao hoe zandarma sy ny lalàna dikan'izany dia zao misy zavatra atao iny zavatra atao rajoely iny dia sotasote fa zany hoe za moa miesaka ty ezaka nytia hoe miteny momban'iny fa sotasote ny filana azy day fotsiny hoe ataoko zao fa iny na ataovy eo ary dia ataonareo fa ataoko zao zavatra filana vaniny tsisy dikany tsisy heriny tory ny zavatra ataon'iny fa zany hoe rehefa mitranga moa reny amin'ny fiainana misy dia ohatrany hoe lasa samy commentaire manana ny ataontsika hoe tafika républicaine tsika tafiditra ao zany na zandary mety ao anatin'ny fotoana fandanian-tena ihany koa izy ireo amin'ny hanitsinany amin'le hoe fitsipika fifampifehezana ny ao amin'ny lafiny ataontsika hoe etika satria natiana sy tiana zavatra nitranga atao anatin'ireny ataontsika hoe fitantanana teo aloha dia misy empreinte ny zareo tao anatin'le izy ary élément déclencheur ny zavatra ny action teny amin'ny terrain tamin'ireny fotoana ireny dia mety zay koa no mety ao ambadiky le fahanginany fa tsy voatery hoe zavatra hafa le ao anatin'le izy satria ny raha nahita le zavatra nitranga teny itosy ny raha nahita le zavatra nitranga tetsy anoso be ny raha nahita le ataontsika hoe isan'ny lehibe ao anatin'izany vondrona anankiray zany zay voatazona meritra atosika moa amin'izao fotoana zao ataontsika parenthèse iny satria zany hoe sujet somary lazaina fa sensible ihany itsika dia efa me hoe zavatra nisy tamin'ny 2009 sy ny 2025 tamin'ny 2009 dia faction militaire tamin'ny 2025 dia mijoro ny armée républicaine dia zay le isika ao anatin'ny fanavozana ny république tsika amin'izao fotoana zao tsy vita ray andro kosa aloha io io zany tsy vita ray andro fa raha hoe tena vitan'le hoe asiokatokana io na hoe claquement na an'andreo mandeha
efa zavatra hafa nontranga teto reo tokony fahalomanana efa za zay fotsiny lizy hoe miroso za raha nijery ny zavatra nataony Vladimir Poutine za misy le hoe la comparaison ny paraison hoe nahatra teto fa tena misy fotoana tsy maintsy nandray an-tany ary izy tsy nitabataba ohatrany hoe raha isambotra valany ianao tsy horakoraka mihitsy raha isambotra iny ianao fa tena mijoko ao anatin'le izy a fa tena nataony anarany daholo mihitsy atao anatin'le izy atao raisiny ianao aloha miarahaba tompoko salamy eny ary amverina kely marina le koeneny bito fa le izy any voalohany indrindra ny plasy nametrahana ny colonel Patrick any tsy poste politique ady amin'ny kolokolo zany tsy mpanao politique ary colonel Patrick tsy mpanao politique tsy mivoaka amin'ny domaine nataony ny zavatra nylazainy fa misy ohatran'izao ary zay no amafisiny amplifie kokoa zany le zavatra mitenitsika le resaka mpampilamina hoe gendarme za aloha mino eto misy gendarme nanao ny ataony tamin'ireo fa reo koa ne tia tanindrazana ihany izy nanao gendarme fa tsy hoe gendarme sy tia tanindrazana ka navita an'ireny kapisaty navita nandeha teny likanjo ohatran'ireny dia tsy azo eritreretina koa hoe ho any ohatran'izay koa ny gendarme aorianao raha ohatra ka misy olona hidina kalambe ary tadidio tsara fa taoriana n'iny zavatra nataony colonel Patrick iny be misy tena misy reflet be dia be amin'ny olona dia zavatra nyteneny narina olona-piomban'le fitondrana amin'izao ary za misana manohana an'le fitondrana amin'izao fa tsy manohana azy amin'ny adalàna taona kosa mandery mampovolo vahoaka ireny anao dia manao taimbava hoe nareo efatra amby folo taona tsy izay no nametrahana anao tao inao mbola tsy voafidim-bahoaka apetrao zay ny ilana an'le saroka brito satria zay tonga ao rehetrarehetra dia mirefaka manao ny ataony daholo na lehibe ny faritra na iny mamaky azy zay mahatonga ny olona heritreritra teo izay hoe nametrahana anareo tao ange izy dia ohatran'izao ny afarany mahatonga ny olona iaia hoe sao dia mba tonga ny farany zao zavatra zao araka ho voalazanareo any ny zavatra le petraha sain'le olona malagasy tenenitsika ty hoe olo mandiny malagasy ka aleoko ary miainy olona mitabataba ohatrareny folo alina mitabataba ohatran'ireny ataony colonel Patrick zay izy mangina ao anatiny eo nefa misy zavatra teneny zay nga mampamisotra an'io zareo